Tsy alalavitra an'izay ihany isika fanaovatso ny peramiasa noho ny tanterahana androany atoandro teo amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny orinasa Bilal avy any Dubai ny fitadiavana famatsimbola enti-manarina sy enti-manamboatra ireo lalam-pirenena maro samihafa no antom-pisiany ity fiaramiasa ity. Fanazavana vetrany. Ny orinasa Bilal Tarian'Andriamatoa Ali Raza Al Taf avy ao Dubai sy ny ministeran'ny asa vaventy no nindroso tamin'ny fifanofatsy ny mpiara-miasa androany teny Anosy. Ity fifanarahana ity dia iompana indrindra amin'ny fitadiavana famatsimbola mitetina hatrany amin'ny 20 tapitrisa dolara entina hanamboarana ireo lalam-pirenena maromaro eto Madagasikara. Anisan'ny izay tadiavantsika vola manko dia RN 44 ohatra, dia anisan'ny izany ihany koa ny RN 23 dia ny RN 31 satria misy vary efa voalaza nandritra amin'ny congrès. Zareo zany participer tamin'ny congrès dia hoe anampy izay eto Madagasikara, zareo société any Dubai ny nanao le Palme Jumeirah le karazana ataontsika hoe nosy ngeza be any Dubai hitanareo amin'ny sary angamba reny, dia zareo zany no anisan'ny nanao an'iny nosy ngeza be iny dia mavita manao nosy vaovao izy, mavita manao tetezana, mavita dia voakasika anatin'ity koa zany ty protocole ty tetezana dia halana. Dia ny zavatra tsara moa za anisan'ny fantatrareo ihany tsika miasista hoe mba mandeha aingana dia tsapany tsara hoe mila atao aingana le izy dia ny famatsimbola io zany dia ho hitantsika anatin'izay fotoana fohy izay. Tena izy zany misy etape anankitelo izy ity. Etape voalohany aloha eo amin'ny 100 km eo, izay ny etape voalohany, dia avy eo 100 km manaraka dia avy eo 100 km manaraka. Ary fantatsika fa ny gouvernement malagasy dia matetika koa mindram-bola ny Abu Dhabi, dia zareo ihany koa manana birao any Abu Dhabi dia manao asa any koa izy dia afaka manampy antsika koa zany zareo amin'izay famatsimbola izay tsy ampy eto amintsika izay fa betsaka ny zavatra hitadiavantsika vola amin'izao tsika miteny izao. Io tolakandro io dia niona tamin'ny Prime Ministre Cool Roger ity tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa Bilal ity izay manana ny anjara toerana manokana eo amin'ny sehatry ny fitaterana ny Dubai.